Mampitombona ho aminareo hatrany ny ry havana ny fahasoavan'ny tompo. Amenina hivavaka isika. Misaotra anao mandrakariva izay tompo isan'andro isan'andro satria iainanay ary tsapanay ny fitiavanao. Misaotra ny amin'ny andraisanao an-tanana ny fiainanay tsirairay avy. Ary misaotra tompo fa na dia izay tsy nangatahanay aza dia nomenao anay. Voninahitra ho anao. Mamindrafo aminay ary ny fanahy masina hanolontsaina sy taridalanay hanaovanay ny sitraponao tompo. Amin'ny anaran'i Jesoa, amen. Fanontaniana ny napetrakitsika ry havana nanomboka tamin'ny alatsinainy hoe inona no antony ilantsika fihavozana. Anio dia andeha handinika isika ny amin'ny fanoharana, ny amin'ny voatsara sy ny tsiparifary ao amin'ny Matthieu 7:20 manomboka amin'ny 9:4. Eto dia ahitantsika ny hevitry ny fanoharana eo amin'ny 7:30, 8:30 ary 9:30. Vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Ary raha namaly izy Jesoa izany ka nanao hoe ny mpamafy ny voatsara dia ny zanak'olona. Ny tanimbary dia izao tontolo izao. Ny voatsara dia ny zanaky ny fanjakana. Ny tsiparifary dia ny zanak'ilay ratsy. Ny fahavalo izay namafy izany dia ny devoly. Ny fahararano dia ny fahataperan'izao tontolo izao. Ary ny mpijinja dia ny anjely. 9:7. Koa tahaka ny hanangonana ny tsiparifary sy handoroana azy amin'ny afo dia toy izany no atao amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Miara-maniry ny vary sy ny tsiparifary eo amin'ilay tanimbary dia izao tontolo izao. Miara-monina ny zanaky ny fanjakan'ny lanitra sy ny zanak'ilay ratsy eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ny zava-misy eto dia namafy aloha ny mpamafy dia ny zanak'olona izany, izay Jesoa Kristy namafy ny filazantsara. Io ilay ambara eto hoe vahoakan'ny fanjakan'ny lanitra dia isika zanaky ny filazantsara izany. Avy eo vao namafy indray ny devoly. Tiana ambara dia tonga aloha izany ny filazantsara. Fa noho ny efa natoro hoy ny voalaza eto amin'ny 5:20 sy ny manaraka dia tonga indray ilay ratsy. Ry havako, izany rehetrarehetra izany no ahitantsika taratra fa miara-maniry ary indrindra mifaningim-paka ny voatsara sy ny tsiparifary, miara-monina ary mifaningim-piainana eto amin'ity tanimbary dia izao tontolo izao ity, ny zanaky ny fanjakan'ny lanitra sy ny zanaky ilay ratsy. Izany no mahatonga antsika eto izany miandrandra an'ity atao hoe fanavozana hoety ny tompo ity. Araka ny hitantsika teo dia tsisy azo atao aloha. Rehefa nahita an'ilay ahi-dratsy naniry ilay mpanompon'ilay lehilahy dia inona no nataony hoe ndao ngotana fa tsy navelan'ny tompo izany. Izao mantsy tsika dia mbola ao anatin'ilay antsoina hoe taonan'ny fiangonana. Ny taonan'ny fiangonana dia nanomboka teo amin'ny latsahan'ny fanahy masina ao amin'ny asan'ny apôstôly 2 ka mandra-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Amin'izany taonan'ny fiangonana izany no hitoriana ny filazantsara. Ao anatin'izany taonan'ny fiangonana izany koa no iandrandran'ny tompo ka hanaovany ny fanavozana mba ho tafapaka amin'ny fiainan'ny zanaky ny fanjakan'ny lanitra ny fihavozana. Eto amin'izao tontolo izao dia tsy miafina amintsika fa manao izay ho afan'ilay ratsy mba hamboly ahi-dratsy eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy izany. Io izany manomboka any amin'ny foko, ny fonao, ny fontsika tsirairay avy
ary tafapaka amin'ny fiainantsika iray manontolo mihitsy. Tena tsy mikely soroka fa milofo fatratra mamafy an'izao tsy parifary na hai-dratra izao ny devoly sy ny namany rehetra. Noho izany dia miteza ry havana ao anatin'izao taonan'ny fiangonana izao, handray mandrakariva ny fihavozana ka tsy ho voataona an'ilay ratsy amin'ny resaka fagapana samihafa, ka mety haniry ary hitrebona eo amin'ny fiainantsika aza ilay asan'ilay ratsy izany. Ry havako, raha valiana ny fanontaniana inona no antony ilantsika ny fihavozana, dia noho isika miaraka miaina sy mivelona amin'izao tontolo izao ka sao alaim-panahy hivily amin'ilay ratsy. Mahireza ry havana fa mbola velona ianao ary fitiavan'ny Tompo nitondrany ny fihavozana ho antsika hivavaka ary isika. Misaotra anao izay Tompo fa ampio isan'andro mba tsy ho voataona an'ilay ratsy ka ho haniry eo amin'ny fiainanay ny hai-dratsy samihafa, ary izay azon'ny fakapanany amin'izany dia avoto kosa Tompo. Amin'ny anaran'i Jesoa, amen. Dia ho aminao hatrany ny fiadanan'ny Tompo, amen.